Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Araka ny fanambaran'ity mpamakilay antsoina hoe Herman Cortes tamin'ny taona 2019 dia nampitolagaga izao tontolo izao ny famokarana lavanila tany Aztec, ilay ala any atsimo Meksika. Ankehitriny kosa nefa dia efa firenena maro no mirehare satria efa miparitaka sy miely aok'izany ity zavamaniry manopofona ity. Nandritra izay taonjato vitsivitsy mifandimby izay mantsy dia ireo karazana tantely madinika no mamita izany asa goavana tsy napoizina izany ka mahatonga ny lavanila hitombo sy hamokatra hatrany hatrany. Dia tahaka izany ihany koa, tsaroa fa tsy miankina amin'ny herintsika na ny fahaizantsika no amin'ny tan'Andriamanitra ny fampelezana ny vaovao mahafaly ny famonjeny ho an'ny olona maneran-tany. Fa rehefa vonona ianao ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fo madio sy mahay manetry tena, dia anjaran'Andriamanitra ny manome ny fanahiny masina hanampy anao hamita ny hirany hitondra famonjena ho an'ny hafa ihany koa. Araka ny teny fikasana izay napetrano antsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 ny 9 manao hoe: fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Dia mahereza daholo ary. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoao am-pofazamalaina, fartomotrany andro izao. Sino midina etuamina achuzango azavelana angina jana ventisi kudari nierinao lutanzakai majapiavinao Jesus kintana fitarikandro. Fanai masino meteza iaibice taranana tereuka mampa hereza tuanuni fiaelana nierinao lutanzakai majapiavinao Jesus Sino meteza iaibice taranana tereuka mampa hereza tuanuni
rehetra manerana ny nosy hiaraka iaino tantara isika dia andray lesona mahafinaritra indray ao anatin'izany tantara izany ka hoy izahay hoe meno finaritra raka izy naiza naiza tantara no soratany Zoanitra andrenesanao an'Nora Nary Sam ary Fanja. Ndry de soavaty zany zanako izany endre tsara rehefa tonga any amin'ny dadabe any ndry na misaotra indrindra ny eny rehefa miverina dia hitondrako voankazo eo an-tokotany ny dadabe neny endre fatandremo sao dia manatabavany olon-dehibe any topo asehoy tsara fa zaza endre ianao naiza misy anao eny velominy velomo dorindrina elalao andraso kely aloha fa mbola mamita raharaha lesy dia tamy angakaingana lesy fa tsy ampiraina eny ekipa mpilalao baolina vetivety sisa dia voasasa daholo reto vilianay reto tonga izany dia andeha izay sibary fa tamy elahy raha vao tsy tonga elahy dia tsy ekipa mpiara milalao baolina aminay intsony ndana lesy fa tamy atoko angany reto dia avy eo tonga dia manitsy makany amin'ny kianja filalaovam-baolina dia tratrako tsara ry zalahy tena izay nataoko indrina mba azafady kely anehnao irako rehefa vita reo raharahanao reo lozy ty tena mbola irahany dadabe indray ony nefa ndraraha vitako rehefa be dia be ahoana reny ataoko lasa tsy ekipa etsony raha vao tsy tonga milalao baolina indrina variana be ane zezany ahoana ho dadabe ndana ho asemba manatitra nyty finosanyty ry amin'ny taxi brosy dia tiany laharan'le taxi brosy anaterana azy avy eo se afaka milalao tsara ateriko vetivety eny zany reny tandremy tsara fa zavatra saripadina ao anatin'ity ka tsy maintsy le taxi brosy tokony hitondra azy mitondra azy eny tompoko tena mbola andrasana le taxi brosy zay zany vo tena tsy ananamana tsony ko maninona mora apetrako amin'ty olona mpitantana ny taxi brosy ty reto finosany reto sady izy efa miteny fa efa ho avy le taxi brosy andrasako dia ahoana le tenin'ny dadabe hoe saripaty ty etan'ity hitako ny atao andao lesy atsona hiara milalao amintsika indrina fa mampalahelo ka izy anyele sady be rarano tsy mba mety mandaingo izany andao fa aizany tsy andainga iny amin'ity hita nylahy tsara nanaovako azy sady mihitsy eny nelahy ndrina avy lalao angana reo tsy tezitra amiko andao lesy lalao ery akaiko mololonareo ery fa tsy lalao baolina andao anao mandoro tanety dia zay mahafatainga na mahery zany ve dia mba ty lalao tsara zany hita eo zay matanjaka aminareo spera
izy foana mantsy ny tena tompon-daka amin'izany eto amin'ny tanàna zany morom-pero. Ia, aleo indrina no atao mandrehitra voalohany. Eto aty ary ny avikasika. Io kely sisa dia ho faty. Io mifindra ny amin'ny lolony dadabe. Lozy ty. Avia piripirasy-bazy a. Nitatra ihany le afo. Angana. Zay vao maty. Loza fa may daholo mololonay. Aza miteny hoe Ndrina nandoro azy nga dadabe nareo nahita zensio teo. Zaho mihitsy Ndrina, zay koa tsy hiteniteny. Te andanga zany. Tonga soa zanaky neny ndry misaotra indrindra anaka fa tena zaza endreny ety zanaky neny ty zaneneny efa fantatro hoe efa niresahany dadabe avokoa ny zavatra nitranga tany. Azonao natao tsara ny nandainga kanefa tsy nanao zany ianao. Tena tsara zany toetranao zany Ndrina fa toizo ono azy neny. Manahoana ny fahasalamany neny fa reko tamin'ny dadabe nge hoe tsy dia salama hono neny. Tena saika ratsy Ndrina. Raha tsy tonga ara-potoana le finosana fanafodina lefanao tamin'ny taksi brosy. Efa saiky niditra hopitaly mihitsy ane ahy Ay ve fanafodiny neny no tao anatiny iny So ihany. Misaotra indrindra anaka tamin'ny fahendrenao. Ary ndana amin'izay aloha mandry fa sakafo tsika rehefa veo ndana. Rankizy ngane mba ho tahaka ny Ndrina avokoa ny ankizy kely rehetra izay nanaraka ny tantara teo ho lasa zaza endry naiza misy azy. Na miaraka amin'ny dada sy neny ao an-trano zany na makany amin'ny dadabe sy neny be, na miaraka amin'ny dada to sy neny to naiza. Raha teo endry ianao dia mangataha amin'ny Jesosy fa omeny ianao zany fahendreny zany. Zany rankizy dia izay indray aloha ny androany fa manome fotoana antsika amin'ny manaraka indray. Antokobir Akvarany.
AWR. Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. asa namba efa nametraka ity fanontaniana ity teo amin'ny tenanao ianao. Miorina amin'inona marina ny fiainako ara-panahy. Mifototra amin'inona ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Ny mikasika an'izany indrindra no ifantohan'ny dindinika irantsika eto amin'ny ity anio ity. Miaraka aminao hatrany ny namanao mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandre Mitanson. Milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra. Eo amin'ny fiainanay tsirairay manokana, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenenay, rainay eo atao any ny sitraponao. Mamela ny elokaira handray ny teninao zay ary hianatra an'izany, mangataka ny fananao masina zay mba ampihiratra ny masonay, mba hahitanay marina ny toerana misy anay, ary hanaiky ihany koa ny fitaomany fanahy masina amin'ny taridalana omenanay amin'ny fanapa-kevitra tokony ho raisinay eo anatriny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anisan'ireo loza mampitahotra ny olona indrindra ary anisan'ny mandripaka ain'olona maro ny orohorotany. Ary raha manaraka vaovao isika dia sady miabetsaka ny orohorotany no miamafy hatrany hatrany. Mbola tsaroany maro ilay orohorotany na fatiolona hatrany amin'ny 4 tany Tangshan ny Chine tamin'ny 18 Jolay 1770. Rehefa natao ny fanadihadiana hoe inona ny tena nahatonga an'ireo olona maro be ireo ho faty tao anatin'ilay orohorotany. Fantatra tamin'izany fa ny akamaroan'ireo olona maty dia nipetraka tao anatin'ny trano ratsy fanorenana, trano ratsy fototra. Dia takan'izany avokoa no antony nampirodana ireo trano marobe izay namon'olona analiny maro rehefa tonga ny orohorotany, na ny tany Peroa zany, na ny tany Amerika afovoany, na ny tany Turkia, na ny tany Japon, na tany amin'ny toerana hafa ihany koa. Tsy nahatanty ny fanozongozonan'ny orohorotany ny trano ratsy fototra na ratsy ny toerana nanorenana azy. Mitovy tsy misy valaka amin'izany ny toe-javatra miseho eo amin'ny lafiny ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Asa raha voatsikaritra ao fa ohatra ny lamina tsy misy olana, ohatra ny hoe matanjaka ny fiainana ara-panahy rehefa mandeha tsara ny zavatra rehetra amin'ny akapobeny eo amin'ny lafiny ara-nofo sy ara-pifandraisana, salama tsara, milamina amin'ny fidiram-bola sy ny fifandraisana amin'ny hafa, milamina koa ny fandriampahalemana, miroborobo ny fambolena, ny asa atao na ny amborao na aiza sy ny sisa. Fa rehefa tonga ny rivodozan'ny olana miteraka fahasairanana dia mirodana sy ny patitaka mora foana ilay fiainana ra-panany hoe verina fa natanjaka teo. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana, inona no antony mahatonga an'izany? Tsotra ny antony, tsy niorina teo amin'ny Kristy ny fijoroanao ara-panahy, fa niorina teo amin'ny heritsainao mety misy filozofia manokana mikasika ny fivavahana koa nanorenanao an'izany, na ny fahaiza-manao nanananao
ny fahalalana nanananao momba ny Kristy fotsiny fa tsy niorina teo amin'i Kristy. Samy hafa ny hoe mahalala an'i Kristy sy ny hoe miorina eo amin'i Kristy. Angamba koa niorina tamin'ny fifandraisana tamin'ny hafa izay mpiara-mivavaka izany, ka rehefa nisy ny olana tamin'ny fifandraisana amin'izy ireny dia Kristy mihitsy no nilaozana ary tsy hita mandeha ny am-piangonana intsony. Raha mbola voafehiny hery maha-olombelona ilay olana, mbola vitany volana ny fahaiza manao angamba, mbola tsara koa ny fifandraisana, dia ohatra ny metimety ny ara-panahy. Fa rehefa goavana noho ny hery voafetrisa ny maha-olombelona ny olana miseho, dia indro fa mipatitaka ihany koa ny lafy ny ara-panahy. Rehefa ao tsara ny volany am-paosy, dia ao tsara koa ny fahazotoany eo amin'ny lafy ny ara-panahy. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe miorina eo amboninina izany fiainana ara-panahy zany araka ny fahitanao azy. Eo ambony vola ny fototra norenana ny fiainana ara-panahy. Mety iorina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa koa zany. Samy mandinika ny tenany. Raha tsy mioro-paka eo amin'i Kristy ilay vato lampy azo antoka ny fanorenana na ny fototra iorenan'ny fiainana ara-panahy ny olona anankiray, dia tsy ho afaka no tafajoro velively eo anatrehany fanozongozona ny ororotan'ny olana izay azo antoka fa hiamafy hatrany vokatry ny faratsy ny fiainana amin'izao fotoana izao izy. Ny fisedrana navelan'Andriamanitra nandalo teo amin'ny fiainan'i Joba izay voatantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa ny olana mandalo eo amin'ny fiainanao no sedra mazava atsapanao na miorina eo amin'i Kristy marina ny fiainanao ara-panahy na miorina amin'ny hery sy ny tombontsoa ara-nofo. Samy mandinika ny tenany. Joba ilay lehilahy mpanan-karembe vokatry sy ny fitahian'Andriamanitra azy dia tsy niala tamin'Andriamanitra na dia nesorina teo amin'ny avokoa aza ny fananany rehetra eny hatramin'ny vady aman-janany aza. Dia sahan'Andriamanitra mihitsy ny teny tahaka an'izao mikasika an'i Joba ao amin'ny Joba 2:7. Joba 2:7. Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy, ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy na dia nanesika ahy hamongotra azy foana azy ianao. Tena sambatra izany lehilahy zany. Andeha isika angataka ny fanahy mason'Andriamanitra, anokafany ny masom-panahitsika, ny masom-panahiko, ny masom-panahinao, ahitana marina ny tena toerana iorenany fiainanao ara-panahy. Efa nampitandrina antsika momba n'izany Jesosy eo amin'ny Matthieu 7:4-7. Matthieu 7:4-7. Koa amin'izany na zovo ny mandre izany teniko izany ka makatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika. Ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Apetrao eo amin'ny tenanao ny fanontaniana, miorina eo ambonin'inona ny fiainanao. Aza miandry ny tafiotra sy ny ororotany isedra n'izany vao handiny tena. Manome antsika fototra matanjaka sy azo antoka Andriamanitra ao anatin'ny teniny. Rehefa mandinika ampahazotoana io tenin'Andriamanitra io ianao, dia sady ho mafy no hitombo amin'ny fahamatorana ny fiainanao ara-panahy. Ny tenin'Andriamanitra no manome finoana sy hery hijoroana rehefa mamely ny rivodoza sy ny ororotan'ny olana samihafa. Izay indraindray avelan'Andriamanitra handalo hisedrantsika ny fiainantsika ara-panahy. Izao no vakitsika ao amin'ny boky antsoina hoe ny dia eo amin'i Kristy, nosoratan'ny ramatoa anankiray antsoina hoe Ellen White, ao amin'ny pejy 520. Ny vatantsika dia mitombo arakaraka ny sakafo hohanitsika sy ny zavatra sotrointsika. Dia toy izany koa amin'ny lafiny ara-panahy, izay zavatra amokisanao ny sainao no hanome hery ny fiainanao
ara-panahy. Inona ny tena amokisanao be indrindra ny sainao? Vokiso ny tenin'Andriamanitra sy ny fisaintsainana ny sitrapony ny sainao. Asokafo tsara iasan'ny hery miasa mangina ny fanahy masina eo ampamakiana izany teny masina izany. Izany no ampiorina mafy sy ampitombo ny finoantsika, izay afaka isedra ny tafiotra sy ny ororotan'ny olana rehetra mety izy eo. Amen. Lala eo antongotrao zay sao miantorahako mpanompona feno misy vonjyoay tena azo antoka o fifalina nomena tsy ho tapitra mandrakizay fiadanana tsapakura eo anilanao Jesoo fanaonamo no saiko ny mihira toizao satria nomena hoany lamba pamarinanao ny sambatra itoeranao Jeso malalako raisoreny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Jeso atolotro ho anao zao tenako izao na tsy mendrika zare atokany ho anao favononao anarady na humorana ho sarotra ianao no yanteherako ka tsy mba manatahotra fanaonamo no saiko ny mihira toizao satria nomena hoany lamba pamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisoreny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo fanaonamo no saiko ny mihira toizao satria nomena hoany lamba pamarinanao ny sambatra hitoeranao Jeso malalako raisoreny saotra tolotrofa tena vokatry ny fo. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Faly miarahaba sy misotranao nanokana fotoana hiarahana amin'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho anao tanora izao. Fanjaniaina no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina Rila. Ao amin'ny oabolana toko 7 andininy 7:10 dia izao ny voalazan'ny soratra masina manao hoe
sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ilaina izany ny mianatra mba hahazahoana fahalalana, nefa ilana fandaminana sy atao ampahendrena izany. Torolalana mahakasika izany indrindra ary no manay ho anao eto. Anaraka tantara iray aloha isika, dia avy eo hiaraka amin'ny namana fitahiana sy Elion Andriamitansoa anolotra torohevitra mahasoa anao mpianatra. Dia menofinaritra ary eo. Iezaka tantara nosoratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny mpanoratra sy inaritiana. Danina, mba eto kely aty ny ireo akanjo eo akaikinao ireo mba ho pasoany. Danina, Danina, oleretsy a, esory aloha iny zavatra manampitsofina anao iny fa sady be marenina ianao nireraka ny vavako miresaka aminao mariny. Ahoana? Fa misy inona rineny no voaramena be neny? Tsy reko fa mihaino irako. Raha ohatra ka tsy andrenesanao nizanizy ny zavatra petaka eny amin'ny sofinao iny dia esory aloha. Diniako fa tsy misy zava-bitanao mihitsy fa dia varim-bariana fotsiny eny ianao miteny rery eny. Iny ihany no atao eny antsofina tontolo andro. Eto aty ho ary eo akanjo eo akaikinao ireo. Ay vie. Ono ary Danina, dia mba manahoana koa moa izao ny fiomananao amin'ny fanadinana ka. Indray mandeha ihany inge ny fanadinana fifindrana ary Danina. Raha tsy afaka amin'ny ondray ianao dia amerina andany taona ray hafa, tsy leo mamerina kilasy mihitsy ve ianao io e? Efa merindesona mihitsy nge za zao rineny efa namboatra programa mihitsy azo zao. Dia ahoana moa izany programa amboarina izany ka? Mba ahena amin'izay ndra raha mpanaovoneny anahy dia manam-potoana tsara hamerenako lesona. Sady lesona iangeriny me mitombo sy mesarotra foana mandra-patapitro ny taony e. Fa nga moa ianao io zao tsy manam-potoana merenandesona ka za kosa nge voahiraka sy asainy manao zavatra foana dia tsy mifantoka mihitsy e. Ay ye nefa mahita fa irindra zandrinao mbola manao raharaha betsaka noho ianao ry Danina. Zany e, kanefa voamariko fa sady tsara ny notiny any am-pianarana no mifindra kilasy mandrakariva izy. Ka ny andrindra kosa ngeriny mbola tsy dia sarotra loatra amin'ny fianarana e. Sady mahay be koa angamba amin'ny mpampianatra andro zareo. Danina, tsy ny akabeazan'ny mpampianatra anao teo aloha ihany ve ny mpampianatra ny rindry? Ne marina. Tadio tsara fa na mahay mampianatra toy inona aza amin'ny mpampianatra, ary na tsy hampanaovina raharaha mihitsy azy ianao io. Rehefa tsy vonina hiatrika fianarana sy fanadinana ny sainao, ary tsy mamerindesona ara-potoana ianao, dia tsy ahomby mihitsy amin'ny fanadinana. Tsy misy fahagagana ry Danina fa tsarofa izay a. Efa iezaka e. Aleo ampiana mihitsy ianao ka. Nefa izao mbola matadidy an'izay ny anaranay e. Enoy tsara aloha ny fanazavako e. Ho an'ny mpianatra toanao izao a, dia izao ny tokony atao. Mandava-taona ny tokony anarana sy amerenana ny lesona, fa tsy hoe efa akaiky amin'ny herinandro fanadinana zay vao anezakesaka merindesona rehetra. Ka aza vela iangona be dehibe ny lesona vao ianarana rery Danina. Zay zavatra ny anarana tany am-pianarana androany a, dia aza andrasana raha-pitsona amin'ny herinandro famerenana azy, fa ataovy avy hatrany. Dia ho vita ve zany rineny a? Nefa ny be dehibe nke ny zavatra mbola ho atao e. Nahoana ny tsy ho vita e? Manao programa dia arahana tsara izany. Vita ny ankizy mazoto rehetra ve dia tsy ho vitanao e? Oay, misy olona izany rineny a. Andraso aloha fa ho jereko. Fa inona ihany ho aty zavatra jereny indrindra ao ty e. Mila andona olona mihitsy ndrifa mba mijereva lalana. Mijery an'ireto taratasy karine reto a. Ka maninona raha ny an-trano vao vakiany reny ka? Sa tsy tindry hitan'ny dada sy neny? Alazako ndry.
ianao mihitsy ary zao mila be desinako. Fa za maninona? Raha tsy mijery tele na telefona amin'ny masonao dia ny sofinao indray ny tapina mihaino zavatra fa tsy miana desina mihitsy. Ary ndry jery ary ty ataondriko. Fampitinana lesona avy ny anaranay tany am-pianarana androany ene reto nadikako atao anaty taratasy kely reto e. Dia vakiako kely sy averimberiko etỳ an-dalana. Amin'izay haiko vetivety sady mora tadidy izy amin'izay dia tsy miangona be dehibe ny zavatra ianarana ary tanina. Za very eny? Eny e, jereo. Ary nry fetsifetsy tsy mba niteny an'izany tamin'ny zoky. Efa niteny tamin'ny danina foana fa lozanao mihaino zavatra fa dia tsy mandreza lazaiko mihitsy koa. Dia zany koa zany ny soratandry amin'ity karnera ity. Eno reo. Ay ve. Io danina io ary ane ny tokony ahay lesona be dehibe noho izay e. Fa nahoana? Koa maninona zao raha ny fianarana indray ny raketina betsaka ao anatin'iny telefona iny ka. Dia izany no averimberina amin'ny sofina sy jerena matetika. Amin'izay ahay daholo ny lesona rehetra. Dia amin'izay tsy lanilany foana ny fotoana. Mba tonindesina no enona amin'izay fa tsy tonikira hafahafa tsony. Mba mahita lazaina koa dia zaniko tika. Marina izany. Mahiran-tsaina be. Aleo fa ho ataoko. Ay zany tsy ambaratelo indrindra. Hitako ndry mahay beko. Sady tsy mitaintaina be rehefa hiatrika fanadinana ary zoky Sambatry ndry mahay lesona. Sady fanadinana efa akaiky. Tsy mbola tara ary zoky fa zao indray atao Hoe ahoana ary zandry? Amin'izao ray volana mialohan'ny fanadinana dia averimbereny ny lesona fa tsy miandry apotomoto be. Sambatry saotra ary zandry malala fa nahazo lesona. Ndry zao efa azo antoka fa hividianany dadanay telefona tsara be. Fa nahoana koa no hividanany an'izany? Satria izay mahazonao tsy tsara indrindra hony ka afa-panadinana dia omeny telefona tsara be. Ay tokoa moa. Ka misaotra ny dadanay izany koa. Manampy ahafahako mianatra tsara bebe koa. Sady ny any telefona tsy mba olaniako amin'ny FB sy jerevako zavatra tsy mahasoka. Rehefa azoko dia ampiasaiko anampy amin'ny zavatra mahasoa atafita amin'ny fianarako. Nenahy koa. Oe, niova ihany zokinay. Faly miraba ny tanora rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity. Ny makasika ny fiomanana amin'ny fanadinana no ifantohan'ny dindinika ataontsika eto. Manana mpanabe isika amin'ity anio ity ny namana fitahiana. Faly miaraba anao fitahiana. Faly miaraba ny mpiano rehetra arabana manokana isika mpianatra. Araka ny tantarana rahantsika teo eny dia efa misy lesona niraisintsika sady tao anatin'izay. Raha miresaka tsika hoe fiomanana ao amin'ny fanadinana dia fanontaniana mipetraka amin'ny mpianatra rehetra zany. Rehefa mpianatra na iza dia samy mametraka an'izay fanontaniana izay ahoana ny avonina. Inona no azo lalazaina fitahiana makasika an'izay? Ny tanjony resadresantsika eto moa dia ny atonga ny mpianatra tsirairay avy aomby amin'ny fanadinana izay ohatrehany. Ety mpiandohana dia tiana miresaka antsika tanora fa ny fianarana dia mila fahasotoana sy finiavana tanteraka. Aoka izany tsika tsy hitady fialatsiny na koa hoe mety hitady antony tsy fahombiazana avy amin'ny olon-kafa na avy amin'ny zavatra hafa amin'izay mety tsy fahombiazantsika tahaka ny nataony danina tao anatin'ilay tantara teo. Hoy manko ny fitenenana hoe izay mamafy rivotra dia jinja tadio. Izany hoe raha kamsika mianatra dia miandry sy fahavahana amin'ny fanadinana izay ho atao. Ny fanadinana dia tsy misy fahakakany fa izay mifofotra ihany no tafavoaka ao anatin'ny zavatra izay ataontsika io. Ny tanora tsirairay avy izany dia tsy tokony amin'ny metsinizaniza mihitsy na ny ray aman-dreny io na ny mpanabe na ny toe-zavatra amin'izay mety tsy ho fahombiazanao fa isika mihitsy no mila
mifofotra amin'ilay zavatra atao. Tsarovy ankory mpianatra namana fa ny fiomanana fanadinana dia tsy tampotampoka akory na hoe maimaika fa raha vao miandoha ny taom-pianarana iray dia efa misy fiomanana tokony atao hiatrehana izany fanadinana izany. Misaotra anao fitahiana ny tena misongadina amin'izay fanamariana rehetra nataonao tao izay dia ny hoe miankina amin'ny fiomanana milozany vao mbiazana ny fanadinana. Tsy hoe rehefa kaiky izany ny fanadinana vao miezaka manovokovoka na ny atodohantsika mpianatra aza tsy mazaka an'izay manjary simba fa mila fiomanana miloa dia milamina tsara mifandraisany atodohantsika ny fitadidinan'izay dia na isika koa aza tsy tratra n'ilay antsoina hoe raritsaina na stress eo am-panomanana ny fanadinana. Inona avy ary izany ireo zavatra izay tsy maintsy fiomanana. Eo aloha izany ny fiomanana ara-tsaina sy ara-batana. Eo le hoe averina avetrany lesona avy any am-pianarana. Izay ilay antsoina hoe répétitrice. Samy manana ny kapasité ny mpianatra tsirairay avy izany hoe ny fahaiza-manaony izany ny fahafahany mahatakatra zavatra dia ilaina na ho aniza na ho aniza ilay fahamerimberenana. Zay ny voalohany. Vao tonga avy any am-pianarana dia aza vela iangona ny lesona fa avy dia ianaro dia averimbereno fa ilain'ny atodoha ny fahamerimberenana. Manarak'izay dia fihezina ny saina hifantoka amin'ny tanjona an-kendrena. Ho afaka fanadinana. Zay zany ny tanjona ho afaka fanadinana. Aza mieritreritra mety ho afaka na tsia fa ny tokony ho izy aza dia ny hoe noty farany ambony ny kendreko fa ny hoe no afaka na tsia dia efa tsy atao anatin'ny tanjona fa noty farany ambony no kendreko dia efa fihezina hifanaraka amin'izay zany ny saina sy ny programa zay atao dia tsy mandany fotoana amin'ny zavatra mety animba ny fitadidiana. Io tena zava-dehibe hoe namina fitahiana na andreraka ny saina. Anisan'izany voalazan'ireo mpikaroka manokana mandreraka ny saina fijerena fahitalavitra be loatra ary manadombo ny saina mihitsy aza satria mamatambonina le atodoha mijery zavatra efa vonona. Fijerena écran be loatra indrindra fa ny finday dia mahatonga ny olona ho lasa mitokatokana, ho lasa kamo, ho lasa kizitina hoy ireo mpikaroka mpanabe. Takan'izany koa ny fianoana mozika mikorotandrotana manimba ny atodohantsika ireny. Sady mandany fotoana zany ireo manimba ny atodohantsika tsy ho afaka mitadidy fa manjary simba salamy zavatra simba rehetrarehetra dia tsy afaka mitadidy izay nampidirina tao aminy. Ary manaraka an'izay tsy mionona amin'izay noraisina tany am-pianarana fa manao fikarohana. Io zany dia tombony ho anao io mba tratrarana ilay noty ambony. Fa izao rehefa avy any am-pianarana ny tolakandro dia vakio ny lesona, vakio dia averimbereno. Fa ny fotoana tsara indrindra zany ahafahany atodoha mandray zavatra mora raisina ho azy ny mandray azy dia ny maraina ianao ny tsara mianatra. Ny fovo maraina zany dia iny tapany maraina rehetrarehetra iny zany ny tena tsara indrindra ho an'ny atodoha ny mandray zavatra. Ny tafaraikitra ao amin'ny atodoha tsara kokoa ny zavatra rehetra ny anaranao ary amin'iny ny atodoha dia mbola tena mora mandray zavatra noho ny amin'ny tolakandro. Fikaroana natao zay. Noho izany dia ararotiny ny fo maraina. Misy tena mpanompo vavy ny tompo anankiray zay manao hoe ny ho avy dia ho an'izay fo maraina. Dia araroty zay fo maraina dikan'izay matory aloha. Tsy adalain'ny finday, tsy adalain'ny televizion sy ny sisa zany fa mifetena tsara mihitsy hoe raha vao tonga ny fotoana tokony atoriana adiny ray melohan'izay aza na adiny roa melohan'izay dia efa tokony akatona ny écran rehetrarehetra mba hatonga anao ahita tory fa zay koa no mahatonga ny maro tsy mahita tory. Efa atory vao mijery écran na mijery écran mba ahitana tory zavatra tsy mety mihitsy zany hoe ny mpitsabo fa adiny roa alohan'ny atoriana aza dia efa ajanona ny finday. Dina koa namana fitahiana no azo lazaina akoatran'izay. Akoatran'izay voalazany namana Elion teo dia misy ihany koa ny fiomanana izay mbola tokony atao.
ny fiomanana eo amin'ny fomba fianarana na ilay atsotsika hoe méthode, zany hoe ny fomba fianarany tsirairay avy. Araka ny tantara izay haintsika teo dia mandray lesontsika. Azontsika mpianatra tao tsara ny manao fiche na carnet, zany hoe aide mémoire kely izy io, tahaka ny nataony rindra teo. Ahoana nefa ny fomba fanaovana azy io? Rehefa ilay mamerindesiny isan'andro iny vao avy any ampianarantsika dia maka taratasy na carnet dia soratanao izay tena ilaina sy mila tadidiana tao anatin'ilay lesona. Ohatra amin'izany ny formule, ny daty, ny définition sy ny rôle sy izay hitantsika mbola mila tadidiana ihany koa. Izany hoe arakaraka ny lesonao ihany no anaova itsika ty famitianandesona ity. Zany hoe razoko tsara ohatra hoe raha matematika le formule zao ny betsaka. Raha toka science dia mety zavatra hafa izay mila fitadidiana koa no ataonao ao. Na koa géographie dia arakarak'izay izay ny tianao tenena. Izay mihitsy namana Elion. Izy ity moa dia manamora ny fianarany sy ny famerenana lesona satria zavatra kely ilay izy dia afaka entinao any amin'izay tany misy ianao rehetra sady voafintinao ny lesona rehetra amin'izay fotoana izay. Izy ity moa dia fanandramana ny ainako namana Elion nanao an'ity karazana fiche ity hatrany amin'ny kilasy 7 tany dia teny amin'ny université mbola nampiasa azy io koa ary hitako hoe tena mahomby amin'ny fianarana ilay izy. Raha mety manadalanao zany fijerena finday matetika mety ho azo atao ve ny mampiditra an'ilay izy ao anaty finday sa mety ho tratra ny fakapanahy mijery zavatra hafa satria na dia misy zao ohatra misy tanora mampiditra baiboly ao anaty finday be dia be, tsy hoe ratsy akory izany. Rehefa tonga any am-piangonana ianao dia mijery baiboly ao anaty finday dia variana amin'ny zavatra hafa indray fa tsy le toko sy andiny eo amin'ny baiboly izay nitondranao azy le izy. Ny tiako tenenina dia hoe tsara raha atao fiche mitokana mihitsy le izy zany. Zay dia tsy hoe ho tratra ny fakapanahanao amin'izay vokatry ny fijerenan'ilay famitinana na ilay fiche ao anatin'ny telefona. Fa leo fiche hafa mihitsy atao fiche kely na carnet kely zay le izy dia mifetena mihitsy na eny ambony bus naiza zany dia mijery kely mijery vocabulaire ohatra, mijery idiomes ohatra raha ny teny anglisy. Be dia be ny zavatra ny formule mijery ary iny manamora averinay ny manamora ho an'ny atidoha ny fitadidianany reny rehefa amin'izay fomba izay ataonao tsikelikely. Zany mihitsy. Izy ity dia tsy mety ilany bateria akory iny carnet anao iny na iny fiche iny fa naiza ara-baka teny mihitsy dia azontsika ataony manokatra azy mijery azy. Raha ohatra ianao andeha lahatra any amin'ny toerana iray ohatra dia ampiandrasana ianao dia avoakanao iny dia efa mamerina eo ianao. Tsy mety lobady, tiako misy tsy lobady. Ya, ankoatran'izay ry tanora mpianatra namana dia mila araraotana daholo ny fotoana mety rehetra izay ahafahantsika mamerina ny lesona. Aoka ny tanora mba hay-andamina ny programa. Misy ny fotoana anaovana ny anjara asa ao an-trano tadio foana fa zoantsika ny manampy indray aman-dreny ao an-trano. Zoantsika mpianatra ny mianatra mazava ho azy fa dia tsika ihany koa ny manampy an'izy ireo ao an-tokantrano. Izany hoe alamina hoe eto ny fotoana ianarako dia eto fotoana ialako voly eto fotoana anampiko ireo aman-dreny ao an-trano satria mifanohana ny mpianakavy. Tena tsara dia tsara izay torohevitra izay namana fitahiana izay fahaizana mandamina fotoana izay ary fanaoko no hoe rehefa hariva alohan'ny atory dia jerena ny zavatra tokony atao raha-pitso dia efa lamina miloha manao an'izao fo manao an'izao dia ny apitso hariva jereko indray ho inona ny vita inona tsy vita dia manao tombana ho inona tonga lisy tsy ho vita. Lava resaka tamin'ny namana ve sahinona dia ezahana hitsy izay ny apitso. Ka ho antsika mpianatra dia zava-dehibe mihitsy izay hoe alamina miloha izay ny programa, manampy antsika be dehibe koa ny fanaovana zavatra mahasoa ao tokantrano eny tenantenan'ny fianarana.
manampy ny ray aman-dreny mandray anjara amin'ny asa ao atokantrano dia tena ilaina. Zay taloha tena mifoha amin'ny 4 maraina mandeha matsaka maka kitay milohany andehanana mianatra fa vita tsara zany rehetrarehetra zany dia tsy pihana manokana eto zany le hoe tsy miala voly raha tsy efa vita ny raharaha sy ny famerenandesona. Zay zany tena zava-dehibe zay. Ya, raha itsika zany mandamin'ny fotoanantsika io dia betsaka ny fotoana afahantsika miala voly ary betsaka ihany koa ny fotoana afahantsika mamerina ny lesona izay nataontsika tany am-pianarana. Marin'izay raisitsika le voalaza amin'ny oabolana toko 20 manamafy an'izay lazainao teo namina fitahiana. Oabolana toko 20 manao hoe ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Ka dia entanitsika ayandamina tsara ny programantsika ary hijery ireo zavatra mety mahatonga antsika tsy ho afaka manao an'izany dia jereo manokana ireo zavatra mpangalatra ny fotoanantsika. Reny zany aza manaiky ny angalaran'ny hafa ny fotoana nomen'Andriamanitra anao efa nalamina meloa. Dia izay koa namarana fiarantsika teto tamin'ity anio ity misaotra betsaka namana fitahiana efa misy ho tsakotsakontsika tanora zay ny fampiarana ny tena manova ny fiainanao. Saia manova, saia manao fanandramana, saia manao fampiarana. Zao zany dia fa miomanao amin'ny fanadinana isika. Mbola hitoy zany ny torohevitra omenantsika mikasika an'izay fanomanana ny fanadinana izay fa mandra-piona indray amin'ny manaraka. Veloma taholy. Velomo. Ilay feony fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Manasanao hanohy ny fandalinana ny amin'ny fanirina fatratra an'Andriamanitra ny ziona ao anatin'ny fianarana ny bokin'ny Salamo. Fiadanana ny ziona, izany no lohateny hodinitsika anio. Manasanao aritratra ny farany mpiara-mianatra aminao Kaliba Ndretsikivy. Asehon'ny Salamo fa 470 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny tononkalo ny fiarovan'Andriamanitra ny olony eo amin'ny tany honenany. Ahoana no anehoany an'izany? Andeovaka itsika ireo andinin'ireo. Salamo 470 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany tsy atahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra no fisafoakany. Misy hony, koa ny sampany dia mampifaly ny tanàna an'Andriamanitra, fonenan'ny avo indrindra. Andriamanitra no efovoany, ka tsy mba hihetsika izy. Andriamanitra no amonjy azy, rehefa madiva ao maraina ny andro. Nitabataba ny fireneny samihafa, nikotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo antsika. Fa noritsoritana mazava ny tany ao anatin'ny korontana no asehon'ny Salamo eto, ary aseho amin'ireo sarin'ny loza voajanahary, mahery vaika tsy mbola nisy tao azy zany. Matetika ny sarin'ny rano mirondroana no entina ilazana ireo firenena mikiomy sy ny olana samihafa miseho eto amin'izao tontolo izao noho ny ataon'ireo ratsy fanahy. Tahaka izany koa, ny sarin'ny loza voajanahary eo amin'ny Salamo 470 dia maneho ny tany fihezin'ireo firenena miady. Hita mazava fa tontolo tsy manana ny fahalalana an'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra dia eo amin'ny vahoakany ary anjakany fiadanana ny toerana izay honenan'Andriamanitra. Na dia mandahan'Andriamanitra azy izao tontolo izao dia tsy mahafoy azy izy. Eo amin'izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny fanatrehany eo amin'ny vahoakany Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa,
na dia rasy tokoa aza ny fisehon'ny toejavatra dia eto amin'izao tontolo izao ny fanatrehan'Andriamanitra ary azontsika tao ny anana fanantenana manokana sy fampahirezana avy amin'ny fahafantarana izany fahamarinana fototra izany. Jehova ilay fialofana tonga lafatra noloaran'ny fiadanana maharitra ho ziona. Manasongadina ny fiarovana ho ziona ny teny hoe na aza na ao anatin'ny savorovoro azy zao tontolo izao dia voahary ny vahoaka an'Andriamanitra. Asehon'izany fa ny fiadanana dia tsy midika ho tsy fisiany fizahan-toetra fa fanomezana atolotr'Andriamanitra ho andreo zanany matoky aminy. Ny fitokiana tanteraka amin'Andriamanitra no mitondra fiadanana ho an'ny zanany ary miaro azy ireo ao anatin'ny tafiotra. Na dia misy tokoa aza ny tafiotra izay toa andravan'ny fiadanana dia azo antoka fa tsy avelan'Andriamanitra nao ny safidiny sy ny asany manimba mandrakizay izao tontolo izao. Inona no asetrin'Andriamanitra ny herisitra sy ny faravana eto amin'ity tontolo ity? Andeha vakintsika ny Salamo 107, andiny 1:1-10. Salamo 107:1-10. Nitabataba ny firenena samihafa, nikotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempy ny tany. Jehova tompony maro ny momba antsika, Andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo antsika. Avy jereo ny asan'i Jehova, izay mahatonga faravana etỳ an-tany. Mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefiny izy ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsahara, ka aoko ho fantatrareo fa izano Andriamanitra. Isandratra amin'ny firenena samihafa, isandratra amin'ny tany aho. Jehova tompony maro ny momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika. Mahery tokoa ny fahatezerana nasetrin'Andriamanitra izany, ka nampiempo ny tany ny teniny izay nentiny namorona ny tany. Tsy mifarana amin'ny fandravana nefa izany fiempony izany, fa amin'ny famirenana amin'ny laoniny. Mario fa mipakatra any amin'ny faran'ny tany ny fiadanan'Andriamanitra avy ao ziona. Ampitsahatra ny ady izy ary ho fongorany ny fitaovana mitondra faravana izay nampiasain'ny firenena ratsy fanahy mba ampahoriana ny tany. Izany ny fanantenana lehibe ananan'ny kristianina izay iseho amin'ny fiavian'i Jesosy fanondroany. Ity fanontaniana saintsaina ity no hamarana antsika ny fianarana androany. Ahoana no ianarantsika hanana fiadanana sy toky amin'Andriamanitra eo anivon'ny tontolo izay feno korotana? Hanampy antsika amin'izany ny fahatserovana ny namonjen'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Izao no tony ny irairay. Raha manamaizina ny lanitra ho manga ny fisafoky ny tafiotra, dia aza mitanondrika fa tanisao ny soa avy amin'Andriamanitra. Ho hitanao fa betsaka tokoa ny isany. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mananteny ambolo tafahoana aminao amin'ny fizarana manaraka, ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.